Manatra ny arabanay tokilasy tokoa faltafaraka aminao tenako amin'ny titakariva ity Asizakandriamanina niaraka aminao anatin'ny minitra maromaro ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV araka ny fanambara teo dia manasanao zany zay anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana ny vola ampiasaina ao anatin'ity fifidianana ity mahaberesaka ny maro tokoa izay rehefa tonga ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra nazahoanako-baovao izy ireny ka dia hoentina amintsika ankoatran'izay ihany koa ny lafim-baovao ara-pinoana eo amin'ny fiangonana katolika zany zava-mitranga mainty rano dia hotanterana amintsika ihany koa ny tontolon'ny fampianarana sy ny fahasalamana ny sehatran'ny sosialy zany dia hoentina amintsika ihany koa ny zava-mitranga teny anivon'ny université ny vodivorona teny ny hoentsika ny fampahalalam-baovao raha amin'ity takariva ity raha ny vaovao azo farany mahakasika ny fitokonana ny mpianatra ny amin'ity université ny vodivorona ity dia nanambara ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Jirama fa efa nalefa teny an-toerana ny fiaraben'ny Jirama zany nanolo ny fitaovana izay may teny an-toerana ny transformateur io raha ny vaovao azo moa zany dia ny fahanteran'ny fitaovana no nahatonga izay fahamaizana izay ezakilan'izay nefa ireo mpianatra dia nanamafy ihany koa fa tsy natsahatra ny fitokonana izy ireo raha toka tsy miverina milonina zany hoe mandeha 420 ora amin'ny 420 ora ny famatsiana ny herinaratra sy ny rano eny an-toerana eny amin'ny tranon'ny mpianatra zany mba ahafahan'ireto mpianatra ireto mamita araka ny tokony ho izy ny fianarana izay tanterahany eny anivon'ity université ity raha antsika miandalina ihany moa ny fivoarana izay vaovao eny anivon'ny université ny vodivorona izay fa efa andresaka ny fampianarana ihany sika dia tsy ny mpianatra ihany no manantena ny vokatra tsara rehefa tonga ny voka-panadinana indrindra ao anatin'ny vanim-potoam-panadinana fa na ny mpampianatra ihany koa ary dia eo ny fotoana antenain'izy ireo ny valikasasarany zany hoe ny fahalalana izay nampitainy tamin'ireo mpianatra raha hoan'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana CPE ohatra dia nanamafy ireo mpanabe fa misy ny fanampitahalalana nomenareo mpianatra isorohana ny fianan'ny tapahafahana toy ny tamin'ny taona lasa efa samy miomana ho an'ny fanadinana CPE avokoa ireo mpampianatra na mpianatra na ireo tompony andraikitra eny anivon'ny EPP amin'izao efa 500 ny fikarakarana ny lisitry ny mpianatra andray anjara amin'ny fanadinana no fantatra fa efa voarafitra raha hoaniny eto amin'ny EPP Antanimbarinandrena manokana nahitana fianana ny voka-panadinana CPE tamin'ny taona 12 iny raha hoan'ity EPP ity satria raha maheriny 700 izany tamin'ny taona 12 dia niena lasa 70 izany tamin'ny fanadinana farany teo manoloana an'io dia nisy ny fipetrany raisin'ny sekoly izany hoe nisy ny fanomezana fitaovam-pampianarana mihoatra ho an'ireo mpianatra kilasy 5 ireo mpampianatra ihany koa dia misy fiofanana manokana niezaka voalohany nataonay dia niezaka loteto amin'ny sekoly namakory d'appui ho an'ny mpianatra 7 fotsiny miverina mianatra maraintsy hariva ny mpianatra eto amin'ny EPP Antanimbarinandrena 7 nanomboka tamin'ny janvier mba ahafahanay manara-maso akaiky ny fianaran'ireo zazareo ny fianarana lesona indrindrandrindra mba tsy havariana ny ankizy rehefa tonga any an-trano dia miraisinay andraikitra misy tokoa ny renforcement de capacité nisy aloha voalohany indrindra formation nataon'ny mpampianatrinay izay ny rahanay tamin'ny conseil pédagogique ho anay manokana aloha zany izy io misy écoly no miorganiser an'izy io efa ny 500 ny mpanala fanadinana miisa 700 no efa tafiditra ao anatin'ny lisitry ny anala CPE ho an'ity EPP ity alohan'ny fa 14 martsa ho avy izao no fantatra fa mihidy tanteraka izany lisitra izany ka hoe fa eny amin'ny Sisco ny lisitra ary ireto farany indray no mandefa izany eny amin'ny juin amin'ny 20 jona ho avy izao kosa ny anatanterahana ny CPE amin'ity taona ity